fitariana ny fokoanandoam-pirenena hita ny fahatarana inona ny olana sakana hoy ny antoko safidiny Madagasikara. Fanadinam-panjakana miarika izany ampilaminana ireo mpiadina manana fahasembanana. Alajaza sy famonoana zaza malagasy fitiavam-bola sy fitiavam-pahefana no antony hoy ny tale jeneraly ny polisy pirenena. Faltafaraka aminao ndray tombokilasy tombavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao aterina ny araba ary manasanao mpanajana anaraka ny antsim-pirim-baovao hatramin'ny farandy. Makasika ny fiainam-pirenena avy hatrany tandindondoza ny fiarahamonina sy ny vahoaka malagasy ankehitriny manoloana ny fanaovana tsirambina sy ny fiarahamonina kitoto ankamizaka ny vokatra izany ny rehetra ny mpandinika fiainam-pirenena. Mila fieverana sy verenana mihitsy ny fototry ny maha-malagasy hoy ny fanamafisana miainga amin'ny fitaizana sy fanabeazana ao tokantrano. Mila masay mandray fanapa-kevitra ihany koa ny mpitondra anapaka izay mety ho fosotry ny olana raha anavao sy anova. Ankoatra izay mitaky fepetra entitra ho an'ireo izay tompon'antoka amin'ny raharaha miteraka fikorotana-tsaina sy orory ny olom-pirenena. Fanampanazavana. Very hevitra, very lalana, tsy mahafantatra ary tsy mahalala tokony atao sy arahintsony ny malagasy manoloana ny faravan'ny fiarahamonina. Mizaka ny voka ny malagasy ankehitriny manoloana ny fiarahamonina nataoko totoa hatramin'izay ka ilana fieverana maika. Very repère ny malagasy amin'izao fotoana. Tsy manana intsony hoe rehefa inona moa dia inona, rehefa manahoana dia ahoana. Dia io zao fa manomboka mamerina sika izany zao. Tamin'ny 20 jona tao dia niteny ny filoham-pirenena hoe hanao fitafy malagasy. Ary dia nafinaritra mijery ny fitafy malagasy. Fa ombadika izay kosa nefa ilay maha-malagasy mihitsy ny tokony hiverenana ka tsy ny fitafy ihany. Tsy diso izany fa ilay maha-malagasy ianao, fihavanana malagasy, fiarahamonina malagasy, soatoavina malagasy, ray aman-dreny sy zanaka malagasy, fifandanjana, fifaneken'ny fiarahamonina. Zany zavatra zany very tanteraka. Inona ny antony? Fahasairanana ve? Fahantrana ve? Ary raha miteny hoe fahantrana dia maro ilay milaza hoe tsy mahantra Madagasikara. Fa mahantra olona olo-marina, mahantra olona anatin'ny atao hoe fihavanana, fiarahamonina. Mirongatra izy zany izao ankehitriny, vokatra zany zavatra samihafa. Tsy zavatra voamaly zany, fa ilay fiarahamonina nataontsika kitoatoa hatramin'izay dia mitady ny vokantsika izany izao. Mila fieverana sy verenana mihitsy ny fototry ny maha-malagasy ny fanamafisana miainga amin'ny fitaizana sy fanabeazana ao tokantrano. Fitaizana, fanabeazana. Ary ny fanabeazana ny tena fototry izao zavatra rehetrarehetra izao. Nataontsika tontolo loatra ny fanabeazana tato ato. Ny ankizy mihaino ray aman-dreny ve? Asa. Fa ny ray aman-dreny koa matahotra zanaka amin'ny maro ankehitriny, tena matahotra zanaka. Tsy afaka mitaiza intsony fa ny fiarahamonin'ilay zanaka no arahan'ny ray aman-dreny. Taontsika ray aman-dreny hamerina fitaizana, fanabeazana. Tena fanabeazana fa tsy hoe inona no hohan'ilay zaza, inona ny akanjo anaovana, inona no hosotroina. Satria eritreretintsika fa rehefa omena sakafo, akanjo sy ny namany zaza dia izay no atao hoe mitaiza. Tsia fanabeazana, lafy ny ara-panahy, ara-piarahamonina, ara-tsaina, ny zavatra rehetra isika ray aman-dreny amin'izao fotoana izao, isika ny tomponatoka samy mandray lesona. Hitarafana ny faravan'ny fiarahamonina ny zava-misy ainana ankehitriny hoy ny faneho-kevitra. Tsy voahaja intsony ny asin'ny aina sy ny maolina, manjaka ny tsy fahamarinana, ny tsy rariny ary ny tsy fandriampahalemana. Endrika maro no isehon'izany toy ny halatra madinika, ny fanafiana amin'ny tampiadiana, ny famonotena ary ny halatr'olona izay nahazovana tato ato. Mikorontana ny fiarahamonina, miteraka firorontsaina ho an'ny rehetra ny zava-misy. Samy mandray fepetra ny isa-tokantrano hiarovana ny ainy, fa mitaky fepetra entitra kosa avy amin'ny mpitondra fanjakana, ifehezana sy hanafoanana ny tranga isiny ny fitoniana. Honanao aloha zany voalohany indrindra. Efa niteny ho an'ny ankizy kely sy ny anina hoe ho an'ny mpanofa-trano sy ny tariny dia izy hoe za mandehandeha fa ataovy ato-trano aloha mipo satria tsy ao ny ray aman-drenin'ankizy. Ataovy ato-trano ny polo satria tsy hitanao ny izay marina amin'ilay izy ahoana marina na aiza marina mipangalajaza na iza mangalajaza fa dia mitandrina fotsiny satria tsy fantatrao mihitsy mipangalajaza zany satria na olon-dehibe raha lasany.
efa lehibe na zany be lehibe ampiresahany ianao de aveo ianao reny de rasany ianao amin'izy mila mailo mihitsy zany mila mailo aloha satria be lehibe le zavatra tsy mety amin'io zavatra de na le kely a de mila mailo indrindra fa le kizy kely ilaina le kizy kely aterina foana de alaina na le kizy kely mihitsy zany a tokony hoe mijanona eto aloha afa lehibe tokony manao metiena ohatra na mila tanarina tsara reo miaramila na reo polisy reo zany a na andro na alina aloha tokony mandeha foana ary tena tokony tokony zany a hoe tsy manao kanto zanina za fa tokony hoe kanto tsotra aloha fidekonan'ireo fa reo zany a zavatra ohatra sasanitsefitra de piano mety misy tsy manao kanto fiainana aloha fa tokony mandeha vita eno inanana azy eo raha ohatra ka alefa any amin'ny mpitandro filaminana le izy na ohatra zany de aleo votsitra iandro zareo de aleo tonga de atao sazy enjana mihitsy ao mahazo anazy fa tsy tsy alefalefa fotsiny hoe samborina de aveo mivoaka ihany saika mio isan'andro ny paikadin'ireo mpanao ratsy tonga hatramin'ny fikasohany fotsiny zany amin'izao dia efa manaraka ny olona iray tranga iray ity tetsy ambondrina ity androany tovavy tanora iray nilaza fa nisy olona ny kasika azy fotsiny avy eo ny anjery sady tsy nahatsiaro teny saika lasa ny zanak'olona io fa jerena le telefony ity fa ngitsy tsy avela manderery io misy mihetsika eo a lasany io lasa io zanak'olona io mety mbola any izy mijerijery any a satria efa misy fanafody io hoan'le olona ankoatra io sesilany ihany koa ny trangana fahaverezan'olona misy ireo tafaverina somantsara ny tokantrano misy kosa ireo mbola tsy hita popoka na hita faty iray amin'ireo judikael raika amin'ny roapolo taona tsy hita nanomboka omaly ka tany anaty tatatra 50 metatra miala ny trano fonena ny teny atao madinika efa tsy nisy aina intsony no nahitan'olona ny vatamangatsika n'io maraina io mitaky fasahina fandraisana fanapaha-kevitra ny zava-misy ankehitriny fa tsy vitany ny resaka fotsiny tokony hojerena manokana amin'izay ny fampiasana ny tambazotra antserasera facebook izay zary lasa mbaiko ny fiaramonina ka mampirongatra ireo asa ratsy maro karaha tena te androso sika zany a anavao ny fiaramonina tsika malagasy sahiry manapa-kevitra nareo mpitondra fanjakana fanapa-kevitra entitra ny ilaina fa tsy zavatra safosafo fa tena fanapa-kevitra entitra tsy azo atao satria manimba fiarahamonina efa misy ny fepetra raisy ny fitondram-panjakana saingy tsy ampy izany raha tsy ny rehetra no miara-mentana ampanjakana ny fitoniana eto amin'ny firenena manodidina izay vaovao izay manamelika ireo endrika fandikan-dalàna rehetra ataon'olona na andian'olona tsy fantatra mitranga ankehitriny ka mampitoetra herisetra famonoan'olona fakanan-keriny famojalian'olona fangalarana zaza sy izay rehetra endrika fanakorontanana na tokotiko Madagasikara raika ny fanambarana navoaka ny androany ao anatrehany zava-misy eto amin'ny firenena dia ny fisiana tranga ny zavatra mampivaraontsana toy ny fahafatesana alatr'olona herisetra fampiororoana dia manao fanambarana izao ny antokotiko Madagasikara miantso sy manohana ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana fepetra entitra ampijanonana izao zava-misy izao ny tim izay miantso ihany koa ny vahoaka ho tony saingo mailo amin'ny trangan zavatra rehetra eny anivon'ny fiaramonina ka ifanometanana aingana sy ara-potoana azona misoroka ny fandikan-dalàna mety hitranga manentana ny rehetra iraina ihany koa ny antoko ka metraka ny tena fanovana eto amin'ny firenena ka tsy anaiko voarebireby sy anao angaredona amin'ireo mpanakorotana amin'ny endriny maro samihafa manamafy ny antokotiko Madagasikara fa ny fiarahany rehetra misalay anatanteraka ireo tetiandro rehetra narosin'ny fitondram-panjakana no vahaolana hitondra filaminana sy fandriampahalemana maritra eto amin'ny firenena nanao ny soneny ny fanamarana ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara fatry ny omaly ariva nidina ifotony ireo mpitandro ny filaminana ny paritaka teny anivon'ny fokontandry ho fanangonana vaovao sy fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny ponina manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena raha ny fanazavana nomeny filohany fanavaozana androany vonona ny fitondrana anohan'ny araboly ireo andro masom-pokon'olona mba hanamafisana andraikitra izy ireo sy anatsarana ny vokatra amin'ny fiarovana ny fiaramonina ho ny kolonely Andrianirina Mikael fanampanazavana
Atsolana politika intsony no misy fa fampiorohorona sy fanohitohinana ny fiainan'ny vahoaka hoy ny filohan'ny fanavaozana raha nanio heviny manoloana ny tranga tsy fandrimpahalemana misy eto amin'ny firenena miantso ny firaisan-kinany malagasy rehetra ny tenany ary miantso ny fiara-metany olom-pirenena amin'ny mpitandro filaminana mba ahafahana mamantatra sy misambotra ireo tompon'antoka amin'izao asa ratsy izao. Ilaina ny fametrahana ny rafitra fampandrenesana aingana na ny système d'alerte enlèvement ahafahana mampafantatra avy hatrany ny fisian'ny zazavery sy anamorana ny fikarohana azy ireny. Mampalahelo ihany le satria efa tsy zao tsony ny atao hoe politika. Efa tsy politika tsony zao fa zao ny atao hoe fampiorohorona amin'ny teny vahiny hoe terrorisme. Eto dia manao antsoavo amin'ireo mpitandro filaminana koa izay efa nanao ny ainy tsy ho zavatra nanomboka omaly hiady amin'io tsy fandriampahalemana vaovao izay noforoan'ny sasany eto amin'ny firenena aty dia makahery anjareo amin'ny zavatra atao efa maromaro ny centre opérationnel izay atsanganjareo androany dia mbola mangataka amin'ireo mpitandro filaminana reo manome baiko moa zany mba hamoronana koa toy ny any Frantsa ny soa fianatra mako any Frantsa misy an'ilay ataontsika hoe système d'alerte zay izy alerte enlèvement zay ny anarany any Frantsa. Azotsika atao eto zany raha vao misy zazavery dia hatramin'ny fiangonana mipaika lakilosy ny président Fokotany mitsoka kiririoka mba ahafantaran'olona misy zazavery any mba ahafahantsika miaraka miady amin'izao zavatra zao. Miantso ireo olona rehetra manana vaovao marina na loharambavao mifandraika amin'ireny tranga ireny ampita vaovao faran'izay aingana ary ariasa amin'ny manam-pahefana amin'ny famonjena aina sy ny famongorana ireo fanetry ny firenena. Raha ny fanazavana dia efa nisy tranga mitovitovy amin'izao zava-misy izao tamin'ny taona 7.4 sy 8.4. Fa ny fantatro fotsiny dia misy 7 angamba ny fanjavonana tsy hita dia 13 efa nahafantarana ny fiverenany sy ny misy an'reto telo izay lasa reto moa zany ny 17 moa hatreto raha ny fantatro farany mbola tsy fantatra hoe hita ve le very sa misy ve le zavatra sa tsy misy anjarany mpitandro filaminana moa mamoaka an'izay atoato mba hanazavana ny saitsika. Mety fa misy le izy amintsika miteny zao nanomboka omaly efa misy dia zay no ny antsoko nanaovako antsoavy teo mba hiarahantsika miasa amin'ireny mpitandro filaminana efa midina reny manao antsoavy koa mifananganana ny andro masom-pokon'olona. Ny andro masom-pokon'olona isaky ny Fokotany raha eo amin'ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika dia vonona hamatsy vola an'ireny andro masom-pokon'olona reny mba hijorony maharitra sady dia tany mba ho tsara kokoa moa zany ny vokatra omeny. Amarina fa samy novonoina tamin'ny fomba feno abibiana Iravelomanantsojoary 7.20 taona hita teny Antsobolo, Irazafy matratra fetra ny aina 5.20 taona hita faty teny Tongarivo ary Andrianary Velojoely 30 taona izay hita faty teny Amboanjobe. Tonga naneo ny fiara miory tamin'ireo fianakaviana ny arambona moa ireo mpikambana sasany eo anivon'ny gouvernemanta sy ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika androany. Ny fantoka betsaka tamin'ny famanan'ny olana misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny filan-kevitry ny ministra no tanterahina omaly arivo. Nivoatra tamin'izany ny fanamafisana ny fiarovana ny zaza sy ny vahoaka malagasy ary ny fandraisana fepetra manoloana ny fiparitahan'ny horonan-tsary izay mety hitarika ireo tanora amin'ny lalan-dratsy. Mamitina izay Narsisy Karazafy sy mbola afa-tsara. Manoloana ny fitombon'ny tranga fahaverezana sy famonoana zaza eto amin'ny firenena noraisan'ny filan-kevitry ministra ny alarobia 7 Jolay 2024 ny fepetrana mafisana ny fiarovana ireo ankizy sy ametrahana paikady edina amin'ny ity tranga mampiorohoro ny fiarahamonina ity nanome toromarika ireo tompon'andraikitra Isatsokajy ny filohan'ny fanavaozana mba hiara isa lahy amin'ny famahana ny olana indrindra amin'ny fiatrehana ny tsy fandriampahalemana sy ny fiarovana ny olon'ny pirenena sy ny zaza malagasy no mafisina ny mientan'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka, ny ministeran'ny foloalinda, ny ministera délégué misahana ny zandarmaria ary ny ministeran'ny fitsarana amin'ny fanadiadiana sy ny fanaraha-maso ireo tranga fahaverezana zaza sy ny fandraisana fepetra manoloana ireo tranga fanolanana zaza. Ilaina ny fiarah-miasa amin'ireo sapan-draharaha misahana ny filaminana sy ny fitsarana mba ahafahana manatratra ireo tompon'antoka miaro ireo ankizy lasibatra ary miantoka ny fampiarana ny lalàna.
ankoatra izay nolaniana ihany koa ny volavolan-dalàna mikasika ny ady atao amin'ny elokanabaka na ny cybercriminalité izay tafiditra ao anatin'ny ezaka fanamafisana ny fandriampahalemana sy ny fiarovana ny olom-pirenena. Noraisina ihany koa ny fepetra fanakanana ireo tranokala maneho sy manaparitaka sary sy sary mihetsika mamoafaty izay voamarika fa manohitohina ny filaminam-bahoaka sy ny fironan'ny tanora ka mahatonga ny firomborobo ny tsy fandriampahalemana mitranga eto amin'ny firenena. Miarika fanamby lehibe amin'ny lafiny fiarovana ny ankizy ny firenena amin'izao fotoana ka mitaky fandraisana ndraikitra avy amin'ny fanjakana ny ray aman-dreny ary ny fiarahamonina manontolo ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny zaza. Ijany eo amin'izay vaovao izay ihany isan'ireo fepetra noraisin'ny fanjakana manoloana ny tranga tsy fandriampahalemana ny fisavana ireo fiara na an'olon-tsotra sy manam-pahefana ary indrindra ireo fiara misy vitre fumée miantso ny fiaramentany malagasy rehetra ihany koa ny mpitandro ny filaminana mba mampita vaovao marina sy ara-potoana. Narcisy Karazafy, mbola hava-tsara hatrany. Ho fanamafisana ny fiarovana ny vahoaka manoloana ny firongatry ny tranga fahaverezan-jaza sy ny famonoana ankizy tato ato nanao fanambarana ny rany ireo hery fiarovana sy ny filaminana na ny emonat fa ho amafisana ny fanaraha-maso sy ny fisavana ireo fiara rehetra aiahina na dia fiaran'olom-panjakana aza na manana kokarda na tsy. Isy ihany koa ny fisavana ireo fiara misy fitaratra mainty na vitre fumée izay heverina fa mety ampiasain'ireo olon-dratsy hanafenana ny asa ratsiny. Isy ny fisavana olona sy fisavana ataon'ny zandary sy ny polisy na andro na alina miainga amin'ireo vaovao sy fampitambavao avy ny fotony. Amafisina ihany koa ny fisafona eny amin'ny faritra samihafa ary averina ny andromaso eny anivo ny fokotany. Noho izany tsy andefitra tanteraka izahay telotota miaraka amin'ny fitsarana na ny polisy pirenena na ny gendarmerie pirenena na ny tafika zany izay mentsehatra amin'ny faritra rehetra sy manerana Madagasikara misy an'ireny tranga amin'ny fangalarany zaza sy mikitikitika an'ireny menaka etsika ireny napetraka ireo fepetra maro isan-karazany ho fisorohana aloha voalohany indrindra ka eto dia mitodika amin'ny sanambatan'olona rehetra sy ny rafi-panjakana tsirairay fa andeha ny fisavana fiara eny na dia olo manakaja na manana konkarta fa indrindra itsika rehetra manana an'ireny fiara misy vitre fumée ireny manomboka izao dia manentana atsika rehefa tsy manana an'ilay fahazon-dalana endana avokoa izy ireny fa mireny no fitaovana ampiasain'ireo jivalary, ireo jivalina, ireo olon-dratsy entina mamonana an'ireny menaka ny antsika ireny. Ho fanatanterahana izany dia mpitandro filaminana Anarivo ny ahitana polisy, zandary ary miaramila no aparitaka ary mety mbola ampitomboana arakaraka ny toe-draharaha. Manentana ny olom-pirenena araka izany ireo manam-pahefana mba tsy hijanona amin'ny fizarana vaovao an-tambazotra tserasera fotsiny fa hampandray avy hatrany ireo mpitandro filaminana raha mahita tranga mampiaya. Ko manentana ny vahoaka mitodika vahoaka Antsakanavaka dia itsika ray aman-dreny izay manana zanaka mba anara-maso azy ireny ihany koa anara-maso amin'ny toerana leha ifandray mivatana mandrakariva ary tsy ampisalasana atoky tanteraka an'ireo mpitandro filaminana mentsehatra any amin'ny toerana maro samihafa manerana Madagasikara. Mitodika ihany koa amin'ireo mpiara-miasa izay miantsehatra amin'ny fisorohana sy ny fanatanterahana ary fanenjehana sy fampiarana ny lalàna amin'ireo jivalara sy jivalina ireo izay mikitikitika an'ireo izay antsika ireo tena anao amin'ny fomba tsy misy antra amin'ny fanenjehana ary fampiarana lalàna an'ireo olon-dratsy rehetra tsy isan-kanavaka na faritra aiza na faritra aiza na fotoana ahoana na fotoana ahoana. Nanamafy ihany koa ny fitsarana fa isan'ny fanenjehana sy ny fampidirana ponjavonjy maika ireo olona voaroroy amin'ny fankana-keriny ankizy, zaza tsy ampitaona ary ireo tranga mifandraiky amin'ny varotra tova no amafisina fa tsy maintsy atao izay rehetra azo atao iarovana ny an'ny ankizy sy adina amin'ireo mpanao ratsy. Ary mametoky atsika fa dia mbola namafy izany fandraisana andraikitra hoentitra ary tsy ilefitra ny fitsarana fa dia anatanteraka ny lalàna manan-kely ary ampiatra ny lalàna satria ny fitsarana dia anisan'ny mampiatra ny lalàna ka dia tsy andefitra ary dia hitaky ny fampiarana ny lalàna
farak'izay ambony sy enjana ho an'ireo olona izay manatanteraka izao asa ratsy sy ho an'ireo izay tsy mataotody mbola mieritreritra na efa nanatanteraka an'izao zavatra mamoafady misy eto amin'ny fireneny izany no atao dia satria sarobidy ary mamitsika loatra ny zanaka. Fantatra fa nampidirina vonjomaika Entsiafa ilay lehilahy iray tratra ny fitsaram-bahoaka ary eny an-tany mora iray vehivavy iray voaroroy ho nangalajaza ny sabotsy lasa teo teny ilany vato raha ny samy niakatra fampanoavana ny alatsinainy teo ary tsy nentina nonina izay olona naniraka azy izy ireo. Fantatra kosa nefa tao aorian'ny angom-baovao farainy ilay zaza voalaza fa nangalarina ihany ity lehilahy nampidirina Entsiafa ity. Andrasana araka izany ny toy ny rara. Manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao dia manamafy ny fipetra fiarovana ny fitondram-panjakana. Isy ny fisavana fiarana fiaran'olon-tsotra ny any ireo manampahefana sy ireo fiara manana vitre fumée sy cocarde. Ankoatra ireo takiany fitondram-panjakana takiana ny fitondrana kara-panondrom-pirenena ho an'ireo olona mivezivezy indrindra fa amin'ny alina. Germaine Menjanary, Taiziniana. Ankizy sy olon-dehibe 90 no very tao anatin'ny enim-bolana manerana ireo faritra 30 eto Madagasikara. Tamin'ireo dia 8 no fantatra fa namoy ny ainy. Ato amin'ny faritra Analamanga no nahitana tranga betsaka indrindra satria 70% tamin'ireo fahaverezana dia teto avokoa. Maro tamin'ireo ankizy very no efa hita amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany Italia General ny polisy pirenena. Raha ny antotanisa hatrany dia 120 no hita tamin'ireo tranga voarakitra ka 340 tamin'izany no teto Analamanga raha tany amin'ny faritra ny 20. Ny isan'ireo zaza very manerana Madagasikara ty resaka eto ty ao anatin'ny 30 tapitrisa nivoaka malagasy dia 270 ny ankizy very anatin'ny 24 régions zany. Ny 470 amin'ireo zany dia very avokeo ary ny valy kosa no nisy namono. Ny 70% tamin'ireo 270 ireo dia teto amin'ny faritra Analamanga avokeo. Ny tany amin'ny faritra 30 ambiny kosa dia 570. Ny 120 no azo tsinjaraina tahaka izao ireo zaza efa hita. Zany hoe nisy ny hita fa tsy akory hoe very dia tsy hita avokeo. Fa betsaka tamin'izy ireo zany no hita. 120 tao anatin'ny 420 no hita ary ny teto amin'ny Analamanga manokana ny 320 ary amin'ny faritra 30 ambiny kosa ny 20. Ny tsy hita kosa dia 320. Fa nisy kosa aloha ireo 8 niara nierisetra ary nitarika famonoana mihitsy tao anatin'ireo antotanisa voalaza 270 ireo. Efa misy ny fipetrano raisina amin'ny fanapariana ireo mpitandro filaminana. Misy amin'izy ireo no manao fanamina fa misy kosa manao fitafy sivily ho iantrany Italia General ny polisy pirenena. Isy ny fisavana fiara tsy hanavana na iza na iza ho an'ireo fiara misy fitaratra matroka na ilay antsana hoe vitre fumée sy concarde. Entitra ny Italia General ny polisy nanome toromarika ny fanesorana ny film teinte noir fampiasa amin'ny fitaratra matroka kanefa tsy nazahoana lalana ny fampiasana azy. Efa nisy mampiasa gyrophare sasany fa tsy izy. Misy mampiasa plaque rouge fa tsy izy akory. Misy tena mampiasa concarde fa tsy izy. Fa noho ny loram-baovao hoe tsy izy io. Fa noho ny fatahorana andrevy zay mahatonga anay niteny baiko no mena andrevy teo Prime Ministre. Niza mampiasa gyrophare, mampiasa concarde. Dia tsy maintsy isavahina ary fantatry ireo ao amin'ny zareo any amin'ny parlement zany. Fa efa autorisé zay ary atao ampanajana zany. Tsy mampaninana asehon'zareo fotsiny carte rehefa hoe député ihany na concarde ty zao larana mitondra an'ity misy fiara-miasa amin'ireo parlement. Ny gyrophare tsy misy afaka tokony ampiasan'ireny tsy manomboka izao satria amin'ireny koa mialokaloka amin'ireny izy ireo autorité fa mpangalajaza kay sasany ohatra ka sao dia amin'ireny izy mipangalajaza satria olona mpanao sorona izy ireny. Dia amin'ireny nanafena an'ireny zanakitsika ireny mino afa iombona hevitampoka nareo amin'izay fotoan'izay fa andao iombona hiady miaraka fa amin'ireny fandikan-dalàna ireny mialokaloka amin'ireny koa ireo mpanao ratsy ireo. Dia aza miandry polisy, aza miandry saziana vao hanara-dalàna. Ankoatra ireo, nilaza ny préfet eto Antananarivo
fa hoentitra ny fepetra ho an'ny fivezivezena amin'ny alina toy ny fidiny ireo toerana fisotroana amin'ny sivora alina ary ny fitondrana karapanondrom-pirenena ho an'ireo mpandeha alina rehetra. Amafisina ny fepetra rehetra na andro na alina ny amin'ny fanaraha-maso ny toerana rehetra na hotely io na toerana misy fivorian'olona be deaibe io na aiza na aiza. Ampatsiahivona etony fa ny toerana fivarotana zava-pisotro misy alikaola dia tsy maintsy mikatona amin'ny sivora alina araka ny didim-pitondrana izay efa nivoaka ary manan-kery hatrany zany. Entitra ny fanaraha-maso amin'ny alina na ho an'ireo toerana fandraisam-bahiny na ho an'ny fivezivezena amin'ny alina. Anaovana antso raha azo atao aza mivoaka amin'ny alina ny zaza tsy ampy taona latsaky ny 12 taona. Ny olom-pirenena tsirairay rehefa hivoaka amin'ny alina hoeto ny karapanondrom-pirenena. Raha misy antony manokana isika ny asa mandrarasy ny fivelomana tsara isika miaraka maromaro. Isy ny valisoa manokana omena ireo olom-pirenena tsara sitrapo manome vaovao marina sy azo itokisana amin'ny mpitandro ny filaminana. Tanjona ny anamafisana ny fiaraha-miasa ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana amin'ny famongorana ireo tambajotra mpanao ratsy raha ny fanazavana. Nanentana ny fiarahamonim-pirenena ihany koa ny hery fiarovana sy filaminana mba handray anjara amin'ny fanabeazana olom-pirenena vanona amin'ny alalan'ny fandarana asa manokana, iarovana ny ankizy sy ny fampiroboroboana ny fiaraha-mientana amin'ny fisorohana ny eloka bevava. Antony telo no mahatonga ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny tale jeneraly ny polisy pirenena raha nanio ny fomba fijeriny manoloana izao fahaverezana sy famonoan'olona miteraka orory sy tahotra ho an'ny ray aman-dreny izao ny fitiavam-bola sy ny fitiavam-pahefana no lehibe indrindra raha ny faneho-kevitra amin'ny fandraisam-peo ny Germaine Menjanary rindran-tsary ny Tairiniana. Mampivarahontsana tanteraka ny zava-misy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana mitaintaindava ny ray aman-dreny. Antony telo hoy ny tale jeneraly ny polisy pirenena no mahatonga izao. Eo ny fitiavam-bola sy ny fitiavam-pahefana ho an'ny sasany ka ny zanaka malagasy no vonoina izay olom-pirenena mitovy amin'ny any. Ankoatr'io ny resaka ara-panahy izay milaza fa mahazo fahefana rehefa manao sorona ka zaza malagasy no aripaka noho izany mba anaovana sorona ary ny farany dia ny valifaty. Toatsapa ankehitriny rehefa mandinika ny antony na tonga an'ireto loza ireto dia toa resa-bola sy fitiavam-pahefana no antony ao ambadika ao anatiny ihany koa moa le ara-tsi-panahy mety au règlement des comptes ihany koa. Hoe fomba anankiray famonoana bibiana ahafahako manao valifaty ny hafa dia vonoko taperiky ny aina tena misy ary tsy azo laviny zany. Fa misy ihany koa ara-politika ao ambadika ao tena ho fentina fahampororona satria misy ihany koa amin'ny ara-panahy izay tsy azo lavina fa misy ny te-androbaka fahefana dia izay ny afatry ny ombiasa fa mila manao sorona ary zazakely mbola tsy manatsiny no alaina dia zanakitsika zany ngamba tsetsehtsika zany satria izy tia fahefana tia verina amin'ny fahefana tia angalatra fahefana dia ny zanakitsika no ataony sorona misy zany na ny ara-nofo na ny ara-panahy dia hitatsika miariary fa lasa to fitaovana zaza entina angalana an'izany fahefana zany ho an'ireo tsy valara averiko sy eo tsy vanina nefa dia olo-pirenena takitsika ireny. Naneo ny fahavonona ny andray fepetra entitra hiadina amin'ny firongatry ny asa ratsy sy ny fahaverezan'olona tatoato anatin'ny herinandro maromaro ny fanjakana. Nambarany tale jeneraly ny polisy pirenena CDGP Tsaramonina Jean Victor fa efa misy ny paikady manokana sy ny fiaraha-miasa ny sampandra-panjakana isan-tsokajiny amingorana ireo tambanjotran-jiolahy tomponantoka amin'ireo eloka bevava feno abibiana ireo. Izay no mahakasiky ny vaovao iny fa lafim-baovao ny politika kosa indray. Mbola tsy andrenesana fofopofona fanomboana ny fikonandohan'ny pirenena eny anivon'ny fokontany hatramin'izao. Raha ny tety andro anefa dia tokony efa misy ny asa mandeha amin'izao volana Jolay izao ny atoko ny safidy ny Madagasikara androany. Tokony hanome vaovao mari-potitra momba ny fikonandohan'ny pirenena ny fanjakana sy ny nomena fahefana hitarika izany satria lasa tompotrano mio ny vahoaka miandry ny dinika nasionaly. Tokony tsisy itsony ihany koa ny olana eo amin'ny fanjakana sy ny FFKM satria nisy ny teny fampiarana sy ny fanekena natao teo alohan'ny vahoaka malagasy ho hiatrany ity antoko politika ity. Tati-pavaon'ny Germaine Menjanary sy Tairiniana. Efa hatrany am-boalohany no nahitana olana teo amin'ny fanjakana sy ireo ray aman-dreny ampanahy eo anivon'ny FFKM ny amin'ny fitariana ny fikonandoam-pirenena na ny dinika nasionaly. Tsy azo everina kosa ny fiverenan'izany disadisa izany taorian'ny fiaonan'ny filohan'ny fanavaozana ny ministry ny fanavaozana ary ireo ray aman-dreny efatra eo anivon'ny FFKM ka nanomezana feno ny fahefana ho an'ireo efatra amin'ny rahalahy mpitarika ny FFKM hoy ny antoko safidin'i Madagasikara. Sasa miandry ny vahoaka malagasy eny fotony
ka tokony irosona ny dingana manaraka taorian'ny famoahana ny tetikandro satria ny fanarahana ary no mafisy ny fanjakana fa iverina ao anatin'ny rafitra ara-dalàna tanteraka ny firenena amin'ny taona 720 hoy ny fanazavana. Izany hoe efa misy fahatarany ary izany dia raha malala fa vokatry ny fifandroitana nisy teo amin'ny ministera zany sy ny zareo amin'ny FFKM na dia efa nomena ilay mandara zany zareo FFKM dia somary nisy tsy fahaizana miara-miasa angamba na somary misy ihany koa angamba faniliklihana ka mino aho fa amin'izao fotoana izao efa voaravina avokoa zany zavatra zany ary miandrandra zany firosoana aingana dia aingana ao anatin'izany fikaonan-doam-pirenena zany satria io fikaonan-doam-pirenena io no amadiantsika iny tolona iny zany andrafetantsika sy ananganantsika Madagasikara vaovao. Raha izany zany no fanontanianao dia tsy afaka ny tsara sahady ankehitriny amin'ny ho tratra sa tsy ho tratra fa ny mampirisika no ataonay ary mandrisika zany izay tompon'andraikitra rehetra mpisehatra rehetra ao anatin'ny fikarakarana zany concertation nationale zany mba hirisony ny firenena zany ao anatin'ny ara-dalàna zany satria izay ny tanjona dia ny fidirana ao anatin'ny ara-dalàna. Ny zava-misy toy izao no itakin'ny maro ny tsy tokony hitsabany mpanao politika amin'ny fitariana ny fikaonan-doam-pirenena hoy hatrany ity antoko politika ity. Rehefa nifanaiky ny olon-dehibe dia tokony hivalona sy hiravina disadisa teo aloha ka ny famalina ny etaetam-bahoaka no iroson'ny rotonta na ny FFKM na ny fitondram-panjakana sy ny governemanta hoy ny fanamafisana. Maniry indrindra zany ny hoe fandravonana ny olana rehetra zay tokony mipetraka tao raha tsy diso efa nisy ny fivoriana ny arahan'ny PRRM sy ny FFKM ary ny ministera-panjakana mikasika ny fanavaozana ka taorianan'iny zany dia everiko fa efa miravina avokoa zany ny olana sy ny disadisa rehetra teo amin'ny fiaraha-miasan'ireo andrim-panjakana anankiroa reo ka dia mampirisika maniry hatrany hatrany zany ny rosoana aingana dia aingana ao anatin'izany fikaonan-doam-pirenena zany. Tokony tsy ho ambanina fa kion-dalana goavana amaranana ny olana misy eto amin'ny firenena ny fikaonan-doam-pirenena. Raha samy mandray ny andraikitra manandrify azy araka ny andraikitra nomena ny fahefana amin'izany dia ho vaolana izany. Raha mbola fisaraham-bazana noho ny kajy politika kosa no atao dia ho sarotra ny firosona amin'ny tanjona napetraka dia ny fahazahoana Madagasikara vaovao ho an'ny vahoaka malagasy. Tokony ho laharam-pameana izany raha tena misy ny fitiavan-tanindrazana ao amin'ny tsirairay hoy hatrany ny antoko safidin'i Madagasikara. Fanomboka ny 17 Jolay izao ny fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'ny antenimiram-pirenena izay nankatoavin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Miankina amin'ny fanda ara-potoana olan'iny ireo solombavam-bahoaka ny momba ny filoha teo aloha izay efa nolazain'ny ministra ny fitsarana fa tokony ho naroso tamin'ny fivoriana ara-potoana teo ho ny fanazavana eo amin'ny fandraisam-peony Germaine Menjanahary sary sy rindran-tsary ny Tahiriniana. Ny solombavam-bahoaka no nangataka tany amin'ny governemanta ny irosona amin'ny fivoriana tsy ara-potoana raha ny fantatra. Mbola misy tolo-dalàna sy fanovandalàna maro manko tsy voadinika tamin'ny fivoriana ara-potoana faranteo. Aritra 12 andro ny fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'ny antenimera-pirenena raha ny voalazany lalàna ka tsy maintsy ezaina ho vitaina mandritra izany ireo varomangatsika tsy vita tamin'ny fivoriana ara-potoana teo hoy ny filohan'ny vondrona parlementaire firaisan-kina. Satria raha ny fivoriana nandritra ny 10 andro nataony teo dia misy zavatra varomangatsika mbola mipetraka ka rariny loatra raha ohatra ka miazakazaka ny fitantanana ny firenena dia mila andraisana fanapahan-kevitra ary mila laniera eo anivony antenimera-pirenena ireo volavolan-dalàna sy tolo-dalàna reo ka efa misy moa iny zany ny conseil des ministres nilaza amin'ilay hoe fampiatsoana fivoriana ny fankatoavana fampiadidim-panjakana mampiantso ny solombavam-bahoaka hivory dia miandry an'izany zany zay satria adidinay ary tena andraikitray mandray fanapahan-kevitra amin'ny fitantanana ny firenena. Io fivoriana tsy ara-potoana io dia tsy mihoatra ny 12 andro raha araka ny lalàna ary zavatra maromaro no mbola tokony hodinianao satria tsy ampy anay le 10 andro nivoriana teo satria azadiny fa ngezabe indrindra atao dia ny loi de finance rectificative
izay tsy azo amavanina satria miankina ny ankinany fitantanana ny firenena. Miankina ny tetikandro sy ny fandaram-potoana olan'ny nisolombavambahoaka maro anisa kosa ny lahadinika mandritra io fivoriana tsy ara-potoana io. Tsara nefa ny manamarika hoy ny député Avitra Andriamosa fa efa mitsangana ny komisiona misana ny fanadihadiana parlementaire. Efa miomana ny amin'ny taratasy momba ny filoha teo aloha ihany koa ireo solombavam-bahoaka hoy ny fanamafisany. Mahakasika ny enquête parlementaire dia efa tafatsangana ihany koa na ho anay eo an'ivo firaisan-kina na ho an'ny vondrona maro samihafa ary efa tafapetraka daholo koa ny olona tamin'izany satria notakiny ny filoha amin'ny anteny era-pirenena izay fametrahana ny olona ao anatin'ny groupe d'enquête parlementaire zay fa asa n'ity lahadinika ty na isy an'izay fanontanianao izay hoe aiza ho aiza ny mahakasika ny enquête parlementaire na ny zavatra nataon'ny filoha teo aloha fa mahakasika ny filoha teo aloha zany dia misy mihitsy ny enquête parlementaire mahakasika ny zavatra izay nataony sy mahakasika ny fitantanana. Raha ny fantatra moa dia ny 13 Jolay izao ny iroso amin'ny fivoriana tsy ara-potoana ireo solombavam-bahoaka koa andrasana ny fivoaram-baovao. Vaovao manodidina ny fampianarana ankoatra ireo ankizy manana fahasembanana ara-pahitana sy manana olana amin'ny fiainona sy ireo zaza hafakely sy manana fahasembanana ara-batana niatrika ny fanadinam-panjakana CEPE maro ihany koa ireo ankizy toa azy ireo manala fanadinana BEPC amin'izao ary mbola hiatrika ny baccalauréat. Manaprofy izany fa mianatra ny zaza manana fahasembanana na eo azy ireo olana maro lafiseraina ho ny teo anivon'ny UNAM na ny Union des associations des handicaps de Madagascar androany. Miatrika fanadinana am-pilamenana ny ankizy amin'izao ary fanambo azy ireo ny ahafahan'ny mpianatra tsirairay manao fanadinana ao anatin'ny tontolo mirindra miaraka amin'ny fanohanana manokana mifanaraka amin'ny sokajim-pahasembanana. Fanampanazavana. Manana ankizy manao fanadinam-panjakana BEPC izay mandeha amin'izao fotoana izao ny UNAM na ny Union des associations des handicaps de Madagascar. Ao ireo manana fahasembanana ara-batana, ara-pahitana sy ara-piainoana. Miankina amin'ny sokajim-pahasembanana amin'ny tsirairay ny sy ny fanamorana amin'ny fahafahana ankizy manao fanadinana anatin'ny tontolo mirindra. Ho an'ny olona manana fahasembanana ara-batana dia mazava ho azy moa zany amin'ny resaka fotodrafitrasa no tena olana satria ohatra ny fotodrafitrasa amin'ilay école misy totohatra ny toalety sarosarotra kely mandany amakany aminazy ireny zany no ilana fanamorana. Ho an'ny olona manana fahasembanana ara-pahitana indray na ireo jamba somary adika kely amina amin'ny bray ny lazadina zany hoe ahempotra kely zany ny fotoana ho an'ireo olona manana fahasembanana ara-pahitana. Dia fa misy manao fanadinana izy manoratra amin'ny machine écrire dia manamo ny ordinateur. Ny olona marenina indray dia ny lazadina ihany koa no somary azavaina zany hoe ho an'ny olona marenina zany somary mivadidrafitra zay ny fomba firesaka amin'ny zareo fomba firesahana amin'ny alalan'ny teny tanana na ny langue de signe hozy tsika dia misy fotoana ihany koa zany azavaina amin'ny zareo aloha ilay lazadina amin'ny langue de signe na teny tanana. Ho an'ny CEPE manokana, ankizy manana fahasembanana ara-pahitana 70% tamin'ireo nanala fanadinana no afaka somatsara. Mbola tsy voafaritra mazava kosa ny totalin'ireo ankizy miatrika BEPC amin'izao. Mitovy tamin'ny CEPE ihany, nilamina treto ireo mpianatra raha nitatitra ka averina ny tohizan'izany hatramin'ny fiafaran'ny fanadinana rahampitso. Tsisy olana aloha tamin'ny CEPE zany satria naraky ny fomba fatao foana moa zany isaky ny fanadinana efa fantatry ny ministère fampianarana zany ary efa hoe efa manaraka ny lalàna amin'ny ministère fampianarana moa zany fanamorana zany. Ho an'ny BEPC indray moa mbola andalana androany mbola tsisy tatitra mbola tsisy olana ihany koa hoe tonga taty hoe nisy olona manana fahasembanana nanana olana ohatr'izao. Mino izay fa mizotra araka ny tokony izy agnamany ny fanadinana amin'ny BEPC. Manaprofo ny zava-misy fa misezaka amin'ny fampitoviana lenta ny sokajin'olona rehetra amin'ny lafin'ny fampianarana sy fanabeazana. Saika efa mianatra ny ankamaroany ireo manana fahasembanana na eo aza ireo olana goavana sedraina.
iray amin'ireo ny tsy mbola fisian'ny fandresen-dahatra amin'ny fandraisan'ny sekoly indrindra ireo tsy miankina amin'ny fanjakana ny ankizy manana fahasembanana. Mbola misy ireo école privé ohatra zay tena mbola toe manilika mihitsy ny olona manana fahasembanana. Fa an'ny école mpanjakana moa zany iny efa miaraka amin'ny ministère tsy de hoe ana loatra fa mbola misy ny fanamorana na ny accompagnement atao amin'ny mpampianatra na ohatra zany. De reny zany no fa amin'ny ankapobeny ny école privé tena mbola sarosarotra ny andraisana anazy, mbola tsy resy lahatra amin'ny hoe tokony hianatra ny zaza manana fahasembanana. Ankoatra ny amin'ny sekoly manokana miay sy mandray an-tanany ny ankizy manana fahasembanana, azo atao tsara ny mizara sy manampy ary mampianatra azy ireo ny amin'ny sekoly ny daholobe. Tsy mila mpampianatra voatokana manokana izy ireo, saingy mitaky kosa fahaizana miankina amin'ny sokajy fahasembanana. Mahafantatra izy zany raha ohatra hoe tena jamba moa zany de mijamba atao hoe efa mahay machine écrire fa accompagnena kosa izy zany ao anaty école mba satria misy zavatra tsy hitany eny amin'ny tableau na ohatra zany de accompagnena kely zany ao anatin'ny machine écrire na ohatra zany misy ohatra zay. Ny marenina moa zany de ohatra hoe raha misy marenina ao amin'ny école anankiray de mba mahay langue de signe kely le mpampianatra misy fiofanana omena andry zareo. Mbola misedra fanilikiliana ataon'ny fiarahamonina ny ankizy manana fahasembanana. Ary tsisika mitoy ataon'ny fikambanana araka izany ny fanaintanana sy fandresen-dahatra amin'ny tokony andraisana an-tanana ny olona manana fahasembanana tsy an-tsekoly ihany fa amin'ny sehatra maro lafy toy ny fitaterana sy ny fahasalamana. Madagasikara raha teo efa nanao fifanarahana izay efa tokony hiatra. Tsika efa niratifie ny convention relative des droits des personnes handicapées de efa tokony andeha ho azy zany raha hita amintsika efa tokony efa miatra zany lalana zany. Fa amin'izao moa zany mbola misy ny atao hoe famolavolana lalana vaovao izay lalana malagasy zany mahakasika ny olona manana fahasembanana. Efa mandeha any izy io fa mbola tsy tonga any amin'ny assemblée moa zany le izy de io lalana vaovao izy zany no entina avy eo aparitaka amin'ny olona rehetra fampanajana izay zo fototra ho an'ny olona manana fahasembanana izay. Andro fahatelo amin'ny fanadinam-panjakana BEPC androany, ny taranja histogéo sy ny physique chimie no natrehan'ireo mpiadina manodidina ny 10 metsy manerana nosy. Ifarana rampitso alakamisy ny fanadinana amin'ny taranja teny vahiny na anglisy na allemand na espagnol araka izay no safidin'ny mpianatra. Fa vita soniny record of discussion eo amin'ny ministèren'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa sy ny sampandra japonais misana ny fiara-miasa iraisam-pirenenana ny JICA nanomboan'izany tetika asa fiara-miasa ara teknika ho fampandrosoana ny loharan'olombelona amin'ny sehatra ny arena ankibon'ny tany. Germaine Menjanary, Taiziniana. Anatsara ny kalitaon'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa amin'ny sehatry ny fitrandrahana arena ankibon'ny tany no tanjon'ny fiara-miasa record of discussion. Tafiditra anatin'izany ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny ireo mpampianatra sy ny mpampiofana, ny fanavoazana ny fomba fanofanana ary ny fampitombona ny fahafahany tanora malagasy mahazo asa mifanaraka amin'ny filan'ny sehatra ny arena ankibon'ny tany. Pour appuyer ou bien renforcer la capacité des ressources humaines avec la collaboration des experts japonais, des experts de pays africains. Oui, et ça va durer à peu près 3 ans. Depuis l'arrivée des experts japonais. Et ces experts vont collaborer avec des enseignants de 3 lycées techniques professionnels à La Robia, Ampasopit et Tamatave. Tafiditra ao anatin'ny drafitra stratézika ny ministera ity fiaraha-miasa ity araka ny nambarany ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Dr Andriamampandry Todsoa Manampy. Ho tanterahina eo amin'ireo lycée technique professionnel na ny LTP zany toy ny NLRB, Ampasapito ary Tomasina. Misy koa ny tetika asa tafita. Eo koa moa zany misy an'le tetika asa tafita izay mbola iarahana miasa ihany koa zany amin'ny JICA ao anatin'izay ary fantatsika fa ny japonais reto dia tena tia miasa tena modely mihitsy ry zareo amin'izay hoe fikirizana sy fandavan-tena miasa zay dia izay le fomba fiasa ny zareo japonais zay koa zany dia apita ty amin'ny tanora
malagasy manana an'izay hoe kolotsaina gaty karokaroka zay culture entrepreneuriale zay koa zany dia tsara lay tahaka avy amin'zareo japonais reto avy amin'reto jika reto dia vonona zareo ifammetanana ary anampy zany ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Kendrena ny fampandrosoana ny maha olona ho fototry ny fitombony toe-karena sy ny fanovana ara-drafitra maritra eto Madagasikara. Tanjona koa ny anamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Japon eo amin'ny sehatry ny fanofanana sy ny fampiroboroboana ny asa ho an'ny tanora hoy ny fanazavana. Favony sosialy kosa indray mitombo isan'andro ireo mpatory an-dalana eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Vokatry ny fantrana sy ny tsy fahaloavana ho fatrano no mahatonga izany raha ny fanadihadiana. Ankoatra ny olana sedrany amin'izao andro mangatsiaka izao, tsy zarizary tanteraka ny fiainan'izy ireo. Zara raha misakafo, tsy misy mianatra ny ankizy, maloto sy mora andairany aretina vokatry ny loto isan-karazany, indrindra tsy afaka mitsabo tena araka ny tokony ho izy. Mivelona amin'ny ataka fivarotana tavoahangy sy fanivanana zordirana ankamaroan'izy ireo izay efa misy hatramin'ny 80 taona teny amoron-dalana. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Lamba fracture ho an'olona roa, sachet sy baoritra ireo no fitaovana ampiasain'ireo mpatory an-dalana miatrika ny atsika sy enti-miady amin'ny fanala mirotsaka amin'ny alina. Na ny lamba eny akoditra aza zara raha matazona fanana. Zaza mambehivavy ary izokiolona ny ankamaroan'izy ireo ity ary saika mora andairany aretina ny ankamaroana. Tena mangatsiaka, tena mangatsiaka. Zay zao ny miaraka eto efa mianak'izay. Zanako anankitelo dia za. Fa zay zany tsy manana ankoatra ny lamba anankiray avy, ray andro. Rehefa tena mangatsiaka ny andro dia asiana sase eo ambony eo mba haro le fanala milatsaka eo amin'ny lamba ilera kofanay. Tika raha ohatry ny androany manokana aloha tena nangiry-firy tanteraka raha zany arahana lamba eto mipetrapetrahana eto le ankizy. Nda mipepekana le amin'ny alina zao le azahoana fanana, asiana sase, bokotra ny lafika dia sase zay vao lamba vao sase. Tena mangatsiaka. Fa miafy zany fa ny tena tsy manana. Matory eo zay manana lamba fa lamba manifinify dia miakina fahavalatra ndray vao mitady sase. Fa ny anay zao lamba aloha. Fa rehefa fahavalatra mampiasa sase. Anosy be, Analakely, Ambodiny Sotry, Ankady Fotsy ireo no toerana tena ahitana ireo mpatory an-dalana eto Antananarivo. Vokatry ny fisaraha-panambadiana, ny tsy fananana asa ary ny tsy fahaloavana ho fatrano avokoa no mahatonga ny ankamaroan'izy ireo nanoro-ponena ny ety amoron-dalana. Tety indray vao mamorona asa toy ny fangatahana, ny fivarotana tavoahangy. Mampidi-bola eo amin'ny 5,000 ariary ny olon-dehibe iray isan'andro ka iny no tsy nizarainy hividianana sakafo. Tsy zarizary tanteraka ny fiainan'izy ireo ety, zara raha misakafo, tsy misy mianatra ny ankizy, maloto sy mora andarany aretina vokatry ny loto isan-karazany, indrindra tsy afaka mitsabo tena araka ny tokony ho izy. Zany nanambady teto dia nisarabady dia nisy fotoana zay nanofatrano dia tsy voasahany le fidiram-bolako le hofantranonay dia zay no nahatonga anay satria sahirana amin'ilay zanako be da be dia lasa matory aty sisin-dalana. Tsisy mianatra na ray ary satria tsy voanina ny droany ary tsy voahenjika na sakafo ary tena. Ohatra ny anay zao aty mivarotra ireny tavoahangy plastika ireny ny fidiram-bolanay. Misy fotoana mba hoe mahalafo kely, misy fotoana tena hoe tsy mahalafo. Maraina ihany zao no hita misotro kafe, ny atoandro moa zany misy fotoana tena hoe tsy mihinana dia ny amin'ny hariva vao mba misakafo kely zao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka mihitsy zao ty zanako ty amin'izao tsika miresaka zao. Zay mahatonga anay midabodaboka makaina eto. Sady tsy afaka mandeha mikarama iny, tsy afaka mandeha dokotera, tsy afaka manao na inona na inona. Fa ny olona manodidina le samy mpivarotra eto manodidina eto mba malahelo manome vola kely 5,000 ividiana fanafody an'izy anazy dia anana lasopy kely ohatr'izao. Amin'le vidim-piainana miakatra ny fatrano may lafo. Nanapa-kevitra aloha hoe ety atsy le ho fatrano lafo. Tsisy fa dia zao mipetraka eto zao aloha tsy manana inona atao zay. Tena tsisy ety zarizary fa mba mitady an'izay hita. Za zany tena mangataka ny asako. Raha tena mahazo zay 10,000 isan'andro aloha. Dia ino no tsinjaraina kely sakafo maraina tandro ry. Za zao mitaiza zavy kely fa za manano tena. Ny raha zany izy arakarak'izay vola azoko dia kajikajiko hoe ty atao hariva, ty atao maraina. Fa tsy mihoatra ny 10,000 kosa. Saknareo zay mihinana indray tsy mihinana fa zay zany atao mahampy zay kely eo ampelan-tanana. 70 taona ny ipetrahana tety amoron-dalana ny roro reny mpianakaviana mananjanaka 4 mianadahy. Ety Anosy be izy no mipetraka ary nanangana trano sachet ho azy ireo manokana. Zara raha misy itsanganana ao anatiny ary lamba sy sachet no tena miasa ho azy ireo satria mitazona fanana raha toy izany.
manivana faky no asamelomany ny zanany eto maka izay mbola azo ampiasaina ka iny no amidy ahazoana vola hividianana sakafo sy ampiasaina amin'ireo filana andavanandro tsy lavitra iray toerana misy azy sy tobian'ireo ny namany ihany koa ny ankamaroan'izy ireo no manao maloto ary manasalamba amin'ny lakan-drano rano ray bidon isan'andro amin'ny vidiny 100 ariary kosa no andrahoana sakafo anasana lovia sy diovana izy mianakafo kely efa anazy ny tety falo ambe folo taona antsindroka sordira foana raha fahadiovana aloha tsy ampy izany io ny ranonay io andrano lalamby io io izany rano ampiasanareo amin'iny aby io ilamba fa raha hoe momba vatana indray dia pompe etsepitetsy ary zatony ray bidoko tsy tsinako ny vola tsisy sady sasana iny anasana viliany satria miaina an'izay zava-misy dia tsy maintsy atao izay mahampy azy na eo azy zany ezaka isan'andro hitady izay ahatsara ny fiainana tsy mbola tafavoaka ny ankamaroan'izy ireo ary miantehitra amin'ny fanampina ataony mpiarabelona zara raha misy manao izany any efa amin'izao fotoana izao ka angatana izy ireo antso ny ijerena azy ireo sy tsy njovana azy indrindra amin'izao vanim-potoana ny rirena izao eo amin'izay vaovaony sosialy izay ihany zatra ny lalan-dririnina ny mponina eto andrenivohitra ka lasa tsy ara-dalàna indray no heverina ho ara-dalàna ho ny fanazavany mpiaviny zony mpanjifa mila fanabeazan'ireo mpanjifa mba hanjifa amin'ny toerana ara-dalàna efa miroso tsikelikely amin'ny fanesoran'ireo mpivarotra amoron-dalana ny eo anivony fitalehavana ny tsena eo amin'ny komina Antananarivo renivohitra Narcisse Karazafy mbola avatsara mila tomboka amin'ny fanavaozana toe-tsaina indrindra ny fahazarana amin'ny fanajana lalàna ny fanavaozana anisan'ny sehatra voakasika izany ny fandaminana ny tsena sy ny fiarovana ny zony mpanjifa anisan'ny olana lehibe sedra ny tanàna n'Antananarivo ny fiparitahan'ireo mpivarotra amoron-dalana miteraka fitohanana fahalotoana ary mety ampitombo ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny toerana samihafa izany misy ny fiara-miasa eo amin'ny fitalehavan'ny tsena eo anivon'ny komuna sy ny fikambanana mpiaro ny zony mpanjifa anentana ireo mpivarotra sy ny mponina eto Antananarivo mba hanjifa amin'ireo toerana natokana ho an'ny varotra fa tsy vidy eny amoron-dalana ka hanomevahana ireo tsy manaraka ny lalàna eo ihany koa ny resaka fandriam-pahalemana na ny sécurité ho an'ny mpanjifa hitantsika hatramin'izay fa raha handeha tsena ny mpanjifa dia ny ankamaroan'ny eto Antananarivo renivohitra moa zany dia ny ankamaroan'ny mpivarotra dia tena misisina arabe rendy ary izay mihitsy ny antony hoe lasa tsisy tsony ny sécurité ho antsika mpanjifa tsy voaelatsaingana zay ngamba vao nahita isika ny hoe mpianatra vao nirava nianatra terinono sy ny toerana natokana ho an'ny mpandeha zany hoe tsy fananjanana zany toerana natokana ho an'ny mpandeha na ny trottoir izy zany dia voatosika ilay mpandeha tongotra dia voatona ny tomobile zany tarendrava dia zany miendrika ny hoe tsy fisehoana zany atao hoe tsy fandriam-pahalemana manao mantsika mpanjifa zany ary eto ny soranay amin'ny andriamatoa talian'ny tsena zay nanaiky iara-iasa aminay ny heno indrindrandrindra ireo etaetan'ny mpanjifa ny hoe aleo kosa mba hojerena ny sécurité an'izany mpanjifa izany tombotsoa andrehetra na ny mpivarotra na ny mpanjifa ary ny ampanjaka ny fanajana ny lalàna eo amin'ny sehatra ny tsena eto Antananarivo renivohitra ny tanjona akendrena ihany koa ny ahatonga ny Antananarivo ho tanàna modely amin'ny fanarahan-dalàna akoatra ny eny amin'ny petite vitesse efa miroso amin'ny fanadiovana ny tsena hafa ihany koa ny commune namoisan'izay zao eo an-dalàna fikarakarana an'izay fa tsy mora mitantana ny tsena Antananarivo fa misy tolomarika omena andriamatoapede izy manaraka eo dia hitantsika nandaminana azy eran'ny Antananarivo sarotra daholo tompoko ezaka tsika ampanara-dalàna amin'ny vahoaka ny Antananarivo sy andaminantsena sy famonjana eto Antananarivo araka ny tolomarika napetraka andriamatoapede izy fototra fanamanorona firenena mandroso sy milamina ny fanovana toe-tsaina raha ny fanazavana ihany Fanirohitra nanoloana ny birao pokotany ireo mponina teny amin'ny fokotany 7.7 hektara avaratra Tsinanana sy teny amin'ny fokotany Manaritsoa avoany atoandro teo nanakatona ny fokotany rehefa izy fifamondram-pitantanana eo amin'ny seho fokotany teo aloha sy ny seho fokotany vaovao avao notendreny tsy tanteraka hatramin'ny faranjany ny fitakian'ireo mponina izay niafara tamin'ny fanakatonana ny birao pokotany mihitsy tsy mila fanendrena ny mponina fa mitako kosa ny anaovana fifidianana miainga ny fotony no ny fokotany evy ny fampandrosoana fanampanazavana eo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince
tampoka tamin'ny roapolona tetỳ amin'ny fokotany 7 hektara avaratra tsinanana ny fanoloana ny se fokotany sy ny firosoana tamin'ny fifamindrapitantanana androany tsy nanaiky izany hatramin'ny farany roapolona ka niroso tamin'ny fanidinana ny birao-pokotany androany tsy miala ny se fokotany ary tsy ilaina ny fanendrena miendrika didijadona ho ny antsoantsony roapolona tsy hosokafana ny fokotany raha tsy milamina ny zava-misy amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no tokony ametran'olona ny fotony ho ny fanazavana tateraka ny passation satria izay tsy nanaiky ny anaovandry zareo soni aloha raha tsy hoe mba hoe eken'ny olona aloha zany le olona apetraka zay vao ataony soni zay rehetra aloha zany nanidy alizy hoe aleo aloha mba eken'ny vahoaka le olona apetraka na le filopokotany teo alohalo mamita ny ny taopesany zay vao miandry fifidianana zany zay ny tena marina efa ela izy ny teto dia izy ihany no fantatsy ny vahoaka eto dia raha hosoloana olona hafa indray dia tsy ohatrany tsy mety tsy akasitrahanay mihitsy zany e satria lasa olana be amin'ny fiarahamonina zany hoe olom-baovao indray ny tantanan'le fokotany nefa efa izy ny nazatsanay hatramin'izay aloha mba hisy fifidianana le izy fa tsy hoe tendritendrenareo fotsiny satria hoe mainga ty fotony zany le izy nefa le izy tsy ty fotony ny ataonareo fa toa dia jidy avany ambony avany dia tsy mety aminay vahoaka ety sosantsety tsy sokafanay mihitsy mibirao raha tsy izy ihany ny veriny eo ka dia lomba iny ihany anay ara-tany ty ka misy tsy mety ny fitonana avany ambony dia aloha isy ho fifidianana président fokotany e tsy manao hitrany fanavaozana sy fanovana tao eto amin'ny firenena ny mponina fa mitakosa ny ampanjakana ny rariny ka tsy hanoloana ireo nahavita be teo anivon'ny fokotany olom-bavao tsy mahafantatra ny mariary zareo akory miady hoe politika zanatria fa ny olona miasa zay ny hitsarainay azy eto afapoanay eto mpilainga zay milaza azy atoazagnano ny tongotra zay nareo fa marina dia marina ny eto fa tsy fa président eto tena miasa raha ohatra ka tsy miasa izy dia hoe avaizytsika zay le angatany hoe avaizy fa raha ohatra mba miasa tsara mihitsy mahafapo amin'ny vahoaka azagnano ny tanana hoe zay olo izy ny mahay marary anay izy ny ilainay eto fa zay tsy mila mangataka zay manavoatsika nefa ny raha ohatra ka hoe tsara le miasa dia zay no takino vahoaka hoe aloha mba raha tsara miasa dia aloha mbo tsara foana olona venitosy no nambaran'ireo mponina eto manaritso afoany fakasaina apetraka ho se fokotany ao amin'izy ireo ka nampitroatra ny mponina tsy nanaiky ny fanendrena vaovao zay tsy mila olona tendrena fa olona malala fiainana eto milainay aloha andeha safidy vahoaka aloha andeha le fifidanana fa tsy olona tendrena apetrapetraka fotsiny mitondranay io malala marary anay fa tsy apetrapetraka olona tsy mipetraka mpifanepozy androany passation dia mbasana eto le passation fa zay tsy anaiky atsamo farany samy tokony natao androany avokoa ny fifamindram-pitantanana teo anivon'ny fokotany roa ireo saingy tsy tanteraka izany no ny fitaky ny mponina nanoloana ny birao-pokotany pejy ny fanatanjahantena kosa indray mba ho fanomezana fahafampo ireo mpankafy baolina kitra amin'izao fiadinany amboareran-tany izao dia isy hetsika manokana izay ataony komina Antananarivo renivohitra tsy amin'ny parvis Analakely tsy hijanona ny fandefasan'ireo lalao manomboka amin'ny ampahifadalana amin'ny parvis io fa hatramin'ny lalao famaranana raha ny fanazavana eo amin'ny firaisampeo ny Germaine Menjanahary sy Tahiriny Aina ampirainy mpankafy kitra rehetra no sady ampiala voly ny vahoaka n'Antananarivo no tanjona amin'ny fanjaonina atsangan'ny komina Antananarivo renivohitra etsy Analakely ho lasa ambohi-peonan'ireo mpankafy kitra ny parvis Analakely manomboka rampitso izay ahafahany rehetra miara-mijery ny lalao ampahefadalana manasa-dalana ary ny famaranana amin'ny fiadinany amboara eran-tany ho an'ny taranja baolina kitra polisy munisipaly miisa 50 sy caméra de surveillance no anamafisana ny filaminana mandritra izany ankoatr'ireo dia ampiasan'ny fanadiovana miisa 3 sy toeram-pivoahana mobile iantoka ny fahadiovana hoy ny fanamafisana karapiso ka hatramin'ny 20 Jolay ho avizao zany hoe mandritry ny lalao ampahefadalana ka hatramin'ny famandranana zany ny fiadinan'ny mondial
ivadika toerana zany ionandreo mpakafy baolina kitra ny etsy amin'ny parvianalakely a mba miampona amin'ny fidirana amin'izany misokatra ho an'ny rehetra ary ahafahan'ny tsirairay makafy ny lalao ankafaliany ampiresakiny ary ampilaminana satria tsy fijerenany lalao fotsiny moa zany no tanterahantsika ao a dia isany koa ny animation DJ lalao sy ny animation ny fatikisana napetraka izy ireo zany amin'ny tsy fiara-miasy mba ahafahana mamotra hetsika tsara ho an'ny mponan'Antananarivo sy ho an'ny mpakafy kitra amin'ny ankapobeny ho manentanareo tsy baolina kitra rehetra izahay miaraka aminay sy ny parvianalakely sivy kahatramin'ny faha 20 volanatsika izao toany ekipanao Rio tongava maro ataosika iara-fanentana efa mizara faliana amin'izao fiadina ny amboara-miratana ankoatra ny fijerena lalao dia isany koa ny fanentanana sy lalao isan-karazany ahafahan'ny mpandray anjara mahazo loka maro manasa sy manentana ireo mpakafy baolina kitra rehetra noho izany ny komina Antananarivo renivohitra mba ho tonga maro sy iaraka ankafy izany fotoana miavaka izany. Ny farana omaly talata 7 Jolay moa ny lalao farana amin'ny dingana ampavalon-dalana amin'ny fiadinan'ny amboarerantany eny amin'ny 22 amin'ny taranja baolina kitra nahazo ny tapakila hiakatra amin'ny ampaefadalana ny tompon-dakerantany Argentine rehefa nandresy any Egypta tamin'ny 7 tao amin'ny lalao feno fientanentanana. Atao amin'ny lalao faharoa kosa dia ny fifandona ny Suisse sy Colombie tsy nisy baolina tafiditra nandritra ny fotoana ara-dalàna sy ny fanalavam-potoana ka tany amin'ny tir au but no nanapahan'ny Suisse ny tapakila yakarana amin'ny dingana manaraka rehefa nandresy 4-3 any Colombie. Fenoraka izany ireo ekipa valo hiatrika ny ampaefadalana dia Frantsa, Maroc, Espagne, Belgique, Norvège, Angleterre, Argentine ary Suisse. Tsy misy ny lalao amin'ny andro hoany raha efa nisy kosa lalao ampaefadalana manomboka rampitso izay fanandrina ny Frantsa sy Maroc, Espagne sy Belgique, Norvège sy Angleterre ary Argentine sy Suisse. Manodidina izay vaovao izay ihany niteraka resabe ny teny nataon'ny olona Paraguay Céleste Amarilla tamin'ny kapiteny ekipa ampirenena frantsay Kylian Mbappé ary rehefa niondrika teo anatrihan'ny ekipa frantsay ny ekipa paraguayana dia nanao vava tsy ambina miendrika fanavaka vaham-bolokoditra ny senatera Amarilla. Manoloana izany nitory ity olona ity ny federasion'ny baolina kitra frantsay ary rehefa nanomboka ny dingana ho amin'izany fampanoavany Paris. Fanampanazavana. Vavatsy ambina miendrika fanambaniana miampy fanavaka vaham-bolokoditra pahibe maso no nasetry ny senatera paraguayana Céleste Amarilla tao amin'ny tambazotra X tao aorian'ny faharesen'ny ekipa Paraguay tamin'ny sahalan'ny Saraisiatra tamin'ny alalan'ny penalty da Mbappé. Namaly izany avy hatrany moa ny kapiten'ny ekipa frantsay Kylian Mbappé nilazany fa tsy miendrika olom-boafidy ity senatera ity. Tsy nijanona teo fa nitatra ny raharaha. Nitaky fialatsiny avy amin'ny Kylian Mbappé i Céleste Amarilla ary nandrangaranga fa hampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana. Samy nanamelaka ny fihetsika sy ny fitenin'ny senatera Céleste Amarilla moa na ny federasiona iraisam-pirenena momba ny baolina kitra ny FIFA na ny gouvernemanta Paraguay. Nametraka fitoriana koa ny federasiona frantsay misahana amin'ny baolina kitra. Natomboka ny fampanoavany Paris ny fanadihadiana ka andrasana no tohiny. Raha ny fantatra eritaona trano maizina miampy lamandy 5,7 euro ny sazy mety hiatra amin'ny senatera Céleste Amarilla no ny teny feno fanavaka vaham-bolokoditra sy mitarika ho any amin'ny fankalana nataony. Any Frantsa akoatra ny hafanambe mitoy ny ady amin'ireo dorotanety lehibe any atsimon'ny firenena ity na dia efa voafehy aza ny afo roa tao Bouches-du-Rhône sy dia mbola miparitaka hatrany ny afo eo anelanelany Hérole sy Aude. Ala sy zavamaniry 700 hektara no may ary sarotra ny famonoana ny afo noho ny rivotra mahery sy ny hafanambe any an-toerana. Fanadiadiana. Mitoy ny ady amin'ireo dorotanety lehibe ao atsimon'ny Frantsa na dia efa voafehy aza ny afo roa tao amin'ny faritany Bouches-du-Rhône dia mbola misy afo lehibe iray mitoy ka miparitaka eo anelanelany Hérole sy Aude. Ny rivotra mahery, ny tany ary ny hafanana be no mampirongatra ny firehetany. Tafiditra ao anatin'ireo afo voafehy ny dorotanety tao Ronac sy Lens-en-Provence any avaratra Marseille. Nahatratra 50 hektara ny velara tamin'ny May tao Ronac ary 400 hektara kosa tao Lens-en-Provence. Itsankilany, mbola mampanay ny toedrarà any amin'ny faritany Aude. Afo iray ny aingana tao amin'ny faritry Oupy ao Hérault no mbola miparitaka noho ny rivotra mahery vaika.
araka ny tatitra dia 700 hektara ny ala sy zava-maniry may. Sarotra ny famonoana azy satria be avoana ka nanano sarotra ny fidiran'ny fiaran'ny mpamonjy voina. Ny lazany manam-pahefanana fa ambony be ny ambany loza teraka ny dorotanety indrindra ny amin'ny morontsiraka. Mandritra izany, mpamonjy voina manodidina ny 700 no miasa tsy ankijanona ny toerana. Ho fanampiana azy ireo dia nampiasaina ireo fiaramanidina mpamono afo Canadair 4, dasy iray ary angidimby 2 mpanondraka rano. Tsy ireo ihany ny dorotanety fa misy famezina hafa koa ao amin'ny faritany Gage ao Roquemort. Noho ny hamafin'ny toetra rà dia nahazo fanampiana avy amin'ireo firenena Eoropeana telo i Frantsa araka ny fanambaran'ny sampandraran'ny fiarovana sivily dia mpamonjy voina Romanina 20, Grika 430 ary Italiana 30 ny tonga manampy amin'ny famonoana ny afo. Mahalona izany rehetra izany dia tonga tao Marseille ny Premier Ministre frantsay Sébastien Lecornu hitarika ny fivoriana iraisan'ireo ministera voakasika amin'izao toetra rà izao. Nifantoka tamin'ny fandrindrana ny fandraisan'ny fanjakana andraikitra mahalona ny onjan'ny hafanana sy ireo dorotanety ny fivoriana. Nitsidika ny foibe ny fandrindrana ny fiarovana ihany koa ny tenany sady ny aona tamin'ireo tompony andraikitra isan-sokajiny, ny polisy, zandary, mpamonjy voina ary ny miaramila miasa ny fotony. Tondra-drano mahery vaika vokatry ny oramben'ny Kidza no namely any Tafri any Inde ho Malial niteraka fahasimbana goavana tamin'ireo trano sy tsena izany. Fiara maro ihany koa no tototry ny rano sy ny vato. Efa mandeha ny asa famonjena sy ny fanadiovana anatoerana amin'izao fotoana izao. Etsakelan'izay no tsikarian'ireo mponina ny fanarian'ireo potipotona akora avy amin'ny fanamboaran-dalana any amin'ny renirano izay antony manetsina ny lakan-drano ka mampiombo ny loza araka izao fanampanazavana izao. Niteraka tondra-drano tampoka tao Tatry ao amin'ny distrikany Douda ao Inde ny oramben'ny Vajravatra alina. Niakatra tampoka ny rano tao amin'ireo renin-drano sy isan-kely-drano manodidina ka namakivaky ny tsenan'ny Tatry ny rano. Nentin'ny rano koa ireo vato lehibe sy potipotin-javatra ka tonga hatrany amin'ny faritra ny fonenam-ponina ary niteraka fahasimbana bebe kokoa. Ankoatra ireo trano simba, maro ihany koa ireo fiara nitototry ny rano sy ny vato. Efa manomboka manombana ny fahavoazana ny tompony andraikitra natoerana ary mitony aza fanadiovana, fanarenana ary fanampiana ireo olona voakasika ity loza ity. Araka ny fananjavan'ny mponina, mety ho isan'ny antony mahatonga ireo tondra-drano miverimberina ny fanariana ireo potipotina akora avy amin'ny asa fanamboaran-dalana ao amin'ny renirano ny Tatry. Zary lasa sakana amin'ny fikorianan'ny rano izany ka mampitombo ny loza rehefa tonga ny oram-be toy izao. Ny momba ny karazan-kadradraka atao hoe Cryptolemus montorsi sy ny Orycterope no hafakely entina aminao androany arahoary. Karazana bibikely avy amin'ny fianakaviana Coccinellidae, izany hoe karazana kadradraka coccinelle ny Cryptolemus montorsi. Fantatra amin'ny fahaizany mamono sy mifehy bibikely manimba toy ny piona sy cochonni amin'ny fomba voajanahary ity karazana kadradraka coccinelle ity. Avy any Australie ny Cryptolemus montorsi ary nampidirina tany amin'ireo firenena maro noho ny fampiasaina azy ho famonoana bibikely tsy mampiasa poziny. Tsy toy ny fanafody simika kanefa mamono bibikely hafa amin'ny fomba mifantana ka mahasoa amin'ny tontolo iainana sy amin'ny sakafo biolojika ny Cryptolemus montorsi. Mihinana piona sy cochonni be dia be izy, indrindra amin'ny ravin-kazo vinam-bilona na hazo fanao zaridaina. Mametraka tody eo akaiky ny toerana misy bibikely manimba ny vavy amin'ny Cryptolemus. Rehefa mivoaka ny zanany dia efa vonona iady sy sakafo amin'ireo bibikely manimba. Manana endrika toy ny cochonni ihany koa ireo zanany izay fiarovana ara-piavian'ny natiora andrebirebena ireo fahavalo ka fomba maharitra edina amin'ny bibikely. Tsy manimba ny zava-maniry hafa sady tsy manimba ny olona na ny biby fiompy. Tsy mandoto ny tany sy ny rano satria tsy misy akora simika ka ampiasaina betsaka amin'ny fambolena bio sy zaridaina amin'ny tanàna. Azo antoka fa anisan'ny biby hafahafa indrindra ny Orycterope, mitovy amin'ny kisoa saingy manana sofina toy ny bitro ary rambony toy ny kangourou. Hita manerana ny Afrika atsimo ny Sahara ny Orycterope izay biby mitokana na dia miara mivory amin'ny hafa mandritra ny vanim-potoana firaisana. Tia vitsika ka mampiasa ny fohiny lava mba hadavahana ny tany ao anatin'ny fotoana fohy mba hitadiavana sakafo ny Orycterope. Toy ny pangolin ny Orycterope, tsy mitsako ny sakafony, ateliny fotsiny na dia karazany biby mahazomana azy izy.
afaka mihinana bibikely hatramin'ny 5 alina ao anatin'ny alina iray ny orikteropiray. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy Tomboavy ankasitrana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampalalam-baovao mamy fotoananao raha mpitso amin'ny ora mahazatra ny tena kokosa mametraka ny mandrabitafa manaraka indray tomboky lasy Tomboavy.